Fa amin'ny mahafetim-pirenena sy volan'ny ankizy ny volana jona kosa dia nananteraka hetsika manokana ho an'ireo ankizy sahirana ary ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina. Ankizy 510 no niakatra teny amin'ny lapan'Ambotsirohitra androany ary niraisy ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina. Ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana avy amin'ny boriboritany eny no Tondrenivohitra ary ireo ankizy tokony hianatra amin'ny sekoly EPP. Voangy Rajaonarimampianina izay ambasadoron'ny hetsika fanentanana, fampidirana sy famerenana ny ankizy hiditra an-tsekoly izay karakarain'ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena. Niarana n'olo-tanana tamin'ity hetsika mitotsaina androany teny amin'ny lapan'Ambotsirohitra ity, Ministera ny Fanabeazam-pirenena, fiadidiana an-tanàna Antananarivo ary fiadidiam-pampianarana ao anivon'ny faritra Analamanga. Ankoatra ny fanentanana ny famerenana sy fampidirana an-tsekoly ny ankizy 7 hatramin'ny 12 taona dia nisy ihany koa ny fanentanana izay nataon'ny Momota. Mas o que